Zatsika vetrany kosa moa ny vaovao ao anatin'ny lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa tsy ampy ny tetikasa anaovana foto-drafitra samihafa raha ny eto amintsika no jerena azo lazaina fa efa antitra avokoa mantsy ireny foto-drafitra isan-karazany ireny eto amintsika ohatra ao anatin'izany moa ny tohadrano. Roapolo taona ihany ny faharetan'ny foto-drafitra raha ho an'ny tohadrano. Efa maherin'ny 10 taona nefa ny ankamaroan'izy ireny amin'izao fotoana izao izay tsy mbola misy kojakojana ihany. Ka izany indrindra no antony isafidian'ireo ampy Padr na ny plan d'action pour le développement rural ny lohahevitra hoe ireo foto-drafitra samsahana ny rano eny ambanivohitra sy ny fiantraikany. Mahakasika izay dia manana fomba fijery ny ao ampy Padr. Ny voalohany aloha izany dia hoe raha manao foto-drafitra sangreza betsika goavana dia tsy maintsy mila vola. Ary raha ny volantsika gasy rery aloha ny hatramin'izao dia mbola tsy nahavita fa hatramin'izay tsika rehefa nanao dia aniran'ny fanampian'ireo partenaire technique et financier. Na ny vola ministère-ny agriculture ray manontolo ara dia tsy ahavitana ny foto-drafitra mihitsiny. Dia ny sosikevitra nataonay zany manay Padr zany indrindra sosikevitra nataonay dia izao hoe tsika manana 300 kilometatra na rano oly zany eto Madagasikara dia tokony zany manao foto-drafitra madinika izay ahafahan'ireo tantsaha mpamboly madinika zany mikojakoja noho izay ny hoe manao foto-drafitra ngeza be nefa ny tsy ho vita koa manao azy. Tokony hojerevana zany ireo toerana hafa fa tsy ireo izay efa misy fotoana no atao raha natsikafitsika zany ambatona zaka zany angambany efa tamin'ny taona 1921 nefa nisy zavatra natao tany hatramintsika amin'ny telo izao. Tsy ampy ny vola anaovana foto-drafitra eto amintsika hoy ny nambaran'ny avy ao ampy Padr. Misy fiatraikany betsaka amin'ny famokarana nefa izany satria ny ankamaroan'ny mponina nefa dia mbola mivelona amin'ny fambolena avokoa. Ka izany no anisan'ny mampihena ny vokatra eto amintsika. Ilaina ihany koa izy ireo ny fijerena ireo sopotra hafa fa tsy tokony olona fotsiny amin'ireo foto-drafitra izay efa ela netezana.